zao na toko favalo andiny faharoambe folo. Zao na toko favalo andiny faharoambe folo. Dia hoy ny voasoratra hoe izao no fahazavana zao tontolo zao izay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao, tsy hitatelo ny fahazavana zao tontolo zao, tsy miomana amin'ny Andriamanitra ao ny fahazavana zao tontolo zao, tsy amboba ao ny fahazavana zao tontolo zao. Fa iza ny fahazavana zao tontolo zao? Avereno mafimafy. Halleluja. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao, zay rehetra manaraka azy dia tsy handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana ina. Jesosy no ambara amintsika eto, tsy olombelona nambara amintsika eto, tsy toerana no ambara amintsika eto, fa Jesosy no ambara amintsika eto. Amen. Jesosy no ambara amintsika eto. Fa ataonao inona Jesosy? Ataonao aizy Jesosy? Ataonao ahoana Jesosy? Fa miankina amin'ny tsirairay avy eo ny fahazavana na ny fahamaizinana, fa Jesosy no toriana. Alleluja. Zay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana ina, anana fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Dia mampirisika antsika tsirairay avy ety am-piandohana mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra. Aza miandry ny eto ambobo ao fotsiny, ny eto amin'ny fotoana fohy amin'ny fiainana ao anatin'ny ray volana, ao anatin'ny herinandro. Adiny firitsika eto amin'ny sivy hatramin'ny 20 eo. Raha vao zay fotsiny teny raisinao, tsy ampy zany, tsy ampy zany. Fa mila isan'andro ianao mandray ty tenin'Andriamanitra ty, mandalina ty tenin'Andriamanitra ty, mandavaka, mitrandraka zay voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra ty. Amen. Tena te ampirisika antsika mihitsy aho zany amin'izao fotoana zao, amin'ny farafaran'ny taona, amin'izao andro fotoana zao, mahazotoa mamaky tenin'Andriamanitra. Aza lany lanina amin'ny zava-pona ny fiainanao, aza lany lanina amin'ny zavatra tsy mampandroso ara-panahy ny fiainanao, fa safidinao io, safidy io. Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zava-pona ianao, dia ahoana? Osolombavako, osolombavako. Io mahasolombavana Jesosy io tsy vitany miteny dia mamaky teny dia sisa, fa amin'ny fiainana isan'andro an'andro dia misy zavatra esorina, misy zavatra ialana, misy zavatra tsy atao, misy zavatra zay lazaina hoe zava-pona. Zava-pona. Ina ilay zava-pona? Zavatra tsy mampandroso, zavatra tsy tena ilaina. Fa amin'izao fotoana 2017 zao zay mampiroborobo sy mampirotoroto be ny fiainana, dia be da be ny zava-pona apetraka zao tontolo zao eo amintsika. Be da be ny zava-pona apetraka le ratsy eo an'lohantsika. Dia indraindray tsika variana amin'iny zava-pona iny fa tsy tena mifantoka amin'le tena izy. Marina sa diso? Dia rehefa tsy mifantoka amin'le tena izy tsika, dia lasa matsato tsika, dia lasa matimaty tsika, dia lasa anarany fotsiny tsika, dia lasa tsy solombavan'i Jesosy tsika. Solombavan'i Jesosy zany avy eo tokony misy fiatraikany any amin'izay olona resahanao, tokony misy fiatraikany any amin'izay olona teneninao, tokony misy fiatraikany zavatra ambaranao. Fa raha vao ianao mifangaroaro sy mitambatambatra amin'ny zava-pona, dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy solombavan'ny tompo ianao, tsy solombavan'ny tompo ianao. Amin'izao fotoana zao zany dia mila miambina ny fiangonan'i Jesosy, mila miambina ny fiangonan'i Jesosy. Zavatra mampandroso ve ty ataoko ty? Zavatra mampandroso ve ty ataoko ty? Zavatra mampanitatra ny fanjakan'Andriamanitra ve zao ataoko zao? Zavatra ankasitrahan'i Jesosy ve zao ataoko zao? Zavatra manome voninahitra ny tompo ve zao ataoko zao? Zavatra araka ny tenin'Andriamanitra ve zao ataoko zao? Zavatra ankasitrahan'ny fanahy-masina ve zao ataoko zao? Zavatra mampitombo ara-panahy ve zao ataoko zao? Amen. Satria ny olona dia ara-nofo sy ara-panahy. Dia rehefa ara-nofo sy ara-panahy ny olona, dia io zany zay ray matanjaka, zay ray matanjaka. Fa ianao manapa-tonga Jesosy any amin'ny lanitra dia nofo sy fanahy ianao. Ary rehefa amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao vao izy tompo kase ny fanahy masina. Fa io fanahy masina io avy eo miaina. Dia hoy ny voasoratra aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiavana tompo kase anareo amin'ny andro fanavotana. Zany hoe io fanahy masina io personne,
dia ifanamasina io arakaraky ny fiainanao, arakaraky ny ataonao, arakaraky ny alehanao, arakaraky ny toe-ponao, arakaraky ny fitondrantenanao. Dia io ifanamasina io miteny malahelo io nafaly. Amen. Any amin'ny epistily any ary dia miteny misy hoe aza mamono ny fanahy. Efa raha zany mety maty koa ny fanahy, mety miala aminao ny fanahy. Misy olona zany anankiray hitoeran'ny fanahy, fa rehefa tsy tamana ny fanahy dia miala ho izy. Tadio ten'Andriamanitra any amin'ny Ezekela 2:1, tao amin'ny tempolo ny fanahy, fa rehefa avy eo ny fanahy neniala tsikelikely, satria tao amin'ny tempoly dia nahita ny loholona mijangajanga tamin'ny masoandro. Ao amin'ny tempoly mijangajanga aranofo mihitsy. Dia ho tamana amin'izany ny fanahy masina, niala tsikelikely ny fanahy. Izy tsy tonga dia niala teo eo, lasa izy aloha naka fitoerana teny akaikaiky teny ampovoambony, akaikaiky ny rindrina. Avy eo izy mbola toy ihany fijangajangana, toy ihany fahalitoana, toy ihany le zavatra tsy ankasitrahany. Lasa indray izy naka toerana teria antokonana, toy ihany ny fahalitoana, toy ihany fijangajangana. Ny hafarany ho bakelatra izy dia niala. Anarany fotsiny sisa le tempoly, anarany fotsiny sisa le trano, fa tsy tao tsoa ny fanahy masina. Zany hoe iza ny tempoly fanahy masina zao? Izaho sy ianao ny tempoly fanahy masina. Dia miteny misy Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanahy masina io, aza mamono ny fanahy masina io. Zany hoe ny fiainanao isanandro dia na faly ny fanahy, na malahelo ny fanahy, na mivelona ny fanahy, dia arakaraky ny toe-panahy amin'ny fitondrantena amin'ny fiainanao isanandro. Miaina mandra-pahatonga an' Jesosy, mila fiambenana, mila tehiriza any fanahy, sao dia efa tsy ao tsony ny fanahy. Halleloia. Tsy vaovao aminao tsony angamba ny hoe fiangonan'ny Laodikia. Aiza ho aiza Jesosy amin'ny fiangonan'ny Laodikia? Aiza? Any ivelany Jesosy. Satria ahoana ny voasoratra, ahoana ny itenenanao fa any ivelany Jesosy? Indro mitsangana eo am-baravarana ozy izy ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ihany sakafo aminy izy amiko. Dikan'izay fiangonan'ny Laodikia kristianina, manana an' Jesosy, manao hira fiderana, manao hira fankalazana, manao asa fanompoana, fa Jesosy tsy ao. Tandremo zany. So ianao koa hoe converti, manana an' Jesosy, manana ny fanahy, nefa raha misy fahotana amin'ny toetra ary tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, so dia efa voahilika efa any anjorom-bala Jesosy. So dia efa voahilika efa any anjorom-bala Jesosy. Dia hoy Jesosy mahatsy ny fiangonan'ny Laodikia hoe mandondona. Fiangonan'ny Laodikia io dia fiangonana amin'izao 2017 zao. Fiangonana zay tsy mihaino ny fanahy, tsy mihaino ny sitrapon'i Jesosy Kristy, fa mandeha amin'ny intelligence, mandeha amin'ny fahaizana, mandeha amin'ny fahalalana, mandeha amin'ny vola, mandeha amin'ny resaka materiel, mandeha amin'ny resaka fahatsapana hita maso. Nefa hoy izy Paoly ao amin'ny Korintiana hoe tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Lasa miala le fanahy masina satria tsy mitoetra amin'ny finoanan'ny tompo. Dika amin'ny finoana dia midika fiantorahana tanteraka amin'i Jesosy, fianteherana tanteraka amin'i Jesosy. Raha misaraka amiko ianareo dia manino? Tsy mahay manao na inona na inona. Raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Dikan'izay raha tena tianao akatoerana, hibantoerana, hameno, hitoetra ny fanahy, kolokolohy amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra. Nomena baiboly daholo tsika, tsy hoe teto antiako tenenina, fa manana fahafahana anana baiboly, manana maso, mahay mamaky teny. Fa io baiboly io tsy vakiana maso amin'ny teny fotsiny fa mila fanazavan'ny fanahy masina. Dia mangatà amin'ny tompo isaka ny mamaky teny, ampianaro iray Jesosy. Inona ny tianao ampahafantarina, inona ny sitraponao. Nefa raha mamaky baiboly tsy hoe ho lasa théologien, na hoe ho lasa tena mpahay baiboly. Tsy zany ny tena tanjona raha mamaky baiboly. Raha mamaky baiboly ny tanjona dia halala an' Jesosy.
ahafantatra an' Jesosy. Dinianareo soratra masina ho Jesosy satria heverinareo fa ao amin'ny azonareo fiainana ary ireny no manambara kanefa ianareo tsy mety manatona mba azonareo fiainana. Misy zany olona mandinika an'io baiboly io a, mamaky an'io baiboly io a, fa tsy manatona an' Jesosy azony fiainana. Tsy manatona an' Jesosy azony fiainana fa lasa fahalalana fotsiny hoe hainy hoe tamin'izao taona ny soratana ny apokalipsia mpanjaka nanjaka tamin'izany dia zao a vaninandro ohatran'izao nisy an'izay a, tamin'izao taona ny soratana ny asan'ny apôstôly a, tamin'izao taona ny soratana ny ria ianona nanoratra azy sisa tsy mitondra famonjena zany. Tsara ny fahalalana, tsara ny tantara, fa le votoaton'le ao anaty baiboly mihitsy dia Jesosy Kristy. Le Jesosy Kristy ve manjaka ao am-ponao? Jesosy Kristy ve manjaka amin'ny fiainanao? Fa ny ambarany baiboly manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny apokalipsia dia fantaro a fa Jesosy no ambarany. Amen. Nafenina izy, nafenina izy, tandindona izy, sary izy any amin'ny fanekena taloha. Fanekena taloha zany a Genesis ka hatramin'ny Malaki. Nafenina. Fa misy famantarana, fanambarana, fanoharana, mystera Jesosy tao. Fa rehefa tonga ny fanekena vaovao manomboka amin'ny Matio ka hatramin'ny apokalipsia dia tsy mystera intsony Jesosy, fa le efa mystera efa naseho, mystera efa nambara. Noho izany le fahalalana an' Jesosy ny zava-dehibe. Jesosy amin'ny maizy azy, mahalala an' Jesosy, mahafantatra an' Jesosy, tia an' Jesosy. Amen. Fa tsy ho fahalalana ara-tsaina ohatrany hoe mamaky boky filozofia, mamaky boky histoara, mamaky boky psikolojia dia fahalalana atao-tsaina fotsiny. Tsia, ny baiboly a Jesosy ny ambarany. Nyraisinao ve Jesosy? Ankatoavinao ve Jesosy? Tianao ve Jesosy? Ekenao mpanapaka amin'ny fiainanao ve Jesosy? Ambony indrindra amin'ny fiainanao ve Jesosy? Manapaka ny fiainanao ve Jesosy? Fa ny fahalalana an' Jesosy ny zava-dehibe. Paoly dia laza mihitsy hoe mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany. Zany ny faniriam-Paoly ao anatin'ny epistily soratany ho an'ny tany ao amin'ny Filipianina. Mba ho fantatro izy hoe sy ny herin'ny fitsanganany sy hitovizako fahoriana aminy mba hitovy endrika aminy. Fiangonan'i Jesosy, fiangonan'i Jesosy, inona ny mamaky anao? Inona ny ironanao? Inona ny tena mbahana sy mamaky? Fa io a fahalalana an' Jesosy ny zava-dehibe, fahafantarana an' Jesosy ny zava-dehibe, fifankazarana amin' Jesosy ny zava-dehibe. Dia mba hahafahanao mahalala an' Jesosy nefa fankafantatra amin' Jesosy a, ato manambara an' Jesosy ty. Dia impiry anao mamaky baiboly, afirina anao mamaky baiboly, manahoana ny famakianao baiboly, mazoto ve ianao, malaina ve ianao, kamokamo ve ianao? Fa tia tokony hisy fahazotona be mamaky an'ity, tokony hisy famporosiana be mamaky an'ity, tokony hisy fitiavana be mamaky an'ity satria tia ny lakile. Ary tia ny boky natonta be indrindra eto tany. Tia ny boky natonta be indrindra eto tany, tia ny be mpividy indrindra eto tany. Halleloja, tia afo Jesosy. Tia afo mafy Jesosy. Tsy nanoratra Jesosy na tsy nanoratra Jesosy na boky ray ary, fa be da be ny nanoratra momba an' Jesosy ato anatin'ny ty natao hoe best seller. Best seller zany a tena hoe mandeha indrindra, be mpividy indrindra, efa natonta be indrindra ty. Halleloja. Nampiran'izao tontolo zao nanao album maro reny ary tsy mbola mavoany ty. Halleloja. Tiako Jesosy, tiako Jesosy, ary Jesosy nitoriko sy ambarako aminao. Fahafantarana an' Jesosy a mipoka daholo zay tokony miala ao anatinao, tapaka daholo zay tokony tapaka ao anatinao, miala daholo zay fahajambanao anatinao rehefa miditra Jesosy. Halleloja. Jesosy le antsoina hoe tout en un. Azontsika ve zany? Ohatra zao raha misy hoe clé tout en un, inona nataon'ny clé tout en un? Rehetrarehetra. Sady mety tournevis iny, mety pince iny, mety ouvre boîte iny, mety manala kapsily iny, mety tire bouchon iny ao anatin'iny zavatra anankiray iny.
l'olombelona ara-mahay an'izany. Jesosy Kristy no fahafenon'Andriamanitra. Jesosy Kristy no fahafenon'Andriamanitra. Zany hoe tena hoe Jesosy atao mahaliana anao e. Jesosy atao mahamaiky anao. Jesosy atao tena mahdodina anao. Jesosy tena hoe fanambarana ny amin'i Jesosy. Zay ny tena zava-dehibe ary mila fatatsika, mila iainantsika atsika tsirairay avy. Raha manana fanambarana ny amin'i Jesosy ianao, tsy terena ianao mamaky Baiboly. Tsy terena ianao hivavaka. Tsy terena ianao andeha hitory filazantsara. Tsy sakana ianao hoe aza manao an'ity, aza manao an'ry, aza manao an'itsy, aza manota. Tsia. Efa Jesosy ny ao anatinao. Efa Jesosy ny mibahana ao anatinao. Dia mandeha ho azy zany. Alleloia. Mandeha ho azy zany. Dikan'izay tena tsy misy contrôle ataon'olona fa ianao mila mahalala an' Jesosy. Ianao mila mahafantatra an' Jesosy. Mipozina tena misy amin'izao fotoana dia zao hoe ny olombelona ka mamaky Baiboly. Ny makany amin'ny am-piangonana ka mamaky Baiboly, ka mandinika tenin'Andriamanitra, dia izay lazainy mpitory ery fotsiny ny enony. Dia lazainy mpitory ery ity fotsiny ny raisiny. Fa izy tsy manana an'le discernement. Fahafantarany fanahy hoe ara-Baiboly ve zany ambara zany? Ara-Baiboly ve zany teneniny zany? Fa mandray fotsiny, mandray fotsiny, mandray fotsiny. Mba tsy ohatry zany angesika ato. Fa izay teny ambara amintsika rehetra rehetra, izay teny zaraina amintsika rehetra rehetra, dia zareo hoe marina ara-Baiboly ve zany? Marina ara-Baiboly ve zany? Toe-panahiny izy ohatry zany anaty Baiboly? Taobere, taobery. Satria naninona? Toe-panahin'ireo izy dia tsara noho ny tao a Tesalonika. Ny tao a Bery. Satria ny tao a Bery isaky ny zaraina ny teny. Dia avy eo zareo nijery hoe marina ve zany lazainy ito olona ito zany? Mba marina ve zany lazainy ambarany zany? Zay mahatonga lany amin'ny Jaona voalohany milaza hoe nareo tsy mila ampianarina fa manana ny fanahy masina nareo. Dikan'iny tiana tenena dia zao, tsy hoe zay zany tsy mila ampianarina intsony, tsy mila boky intsony, tsy mila inona intsony, fa misy ny mpampianatra, misy ny boky fa zao. Fantarinao le izy hoe araka le tenin'Andriamanitra ve? Araka ny fanahy ve? Le zavatra ambarany. Amen. Dia famporosiana tiako lazaina amintsika hoe mazotoa re mandinika Baiboly. Aza hoe rehefa tonga eto am-bobo fotsiny vao manokatra Baiboly, na hoe mihaino fotsiny, tsy ampy zany. Tsy ampy zany. Tsy mampatanjaka anao zany. Hoy voasoratra hoe aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Zany hoe io zany hita eny ampiazakazahana eny amin'izay izay tena mamaky tenin'Andriamanitra sy mankatoa azy sy izay tsy mamaky. Satria alefa miazakazaka rehefa avy eo, alefa miady rehefa avy eo, ho testena rehefa avy eo, dia arakaraka le vokatra hita avy eo amin'izay hoe tsy ampy vitamine ianao, tsy ampy calcium ianao, tsy ampy hery ianao. Satria nahoana? Ohatran'ny tsy ndrarahinao le vitamine nomenanao, tsy ndrarahinao le calcium nomenanao, tsy ndrarahinao le hanina nomenanao isan'andro. Dia azagaga raha ohatra ianao ka lavo, azagaga raha ohatra ianao ka menjera, azagaga raha ohatra ianao ka potraka, azagaga ianao raha ohatra ka ataon'ny devolo sambobelona. Satria tsisy fiarovana, tsisy tenin'Andriamanitra. Inona ny arovany zatovo ny lalakaleha mba tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Salamy fa 20:1. Ato am-poko no ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Halleloia. Io zany nalazaina bafy tonga dia Jesosy fotsiny Jesosy 100 isan-jato fotsiny Tsy misy hoe lakile fito mba hatonga anao tsy hanota. Tsy misy hoe comment ne pas tomber. Dia ampianarina anao daholo ty principe sy teknika rehetrarehetra ity raha lazaina bavy vao miditra fotsiny Jesosy dia potika ny fahotana. Halleloia. Lakile dia anankiray. Ray. Apokalipsy 1:1 izy zaho mitana ny fanalahidy. Jesosy Kristy zay. Zaho mitana ny fanalahidy, ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Efa maty avy, efa velona indray. Halleloia. Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Rehefa mifankazatra amin'ny Jesosy ianao, rehefa mifankafantatra amin'ny Jesosy ianao, rehefa manakaikaiky amin'ny Jesosy ianao, rehefa miresadresaka amin'ny Jesosy ianao, ny toetran'i Jesosy lasa toetranao. Ny toe-pon'i Jesosy lasa toe-ponao.
lasa ny fisainan'i Jesosy ny lasa fisainanao, lasa fijery Jesosy ny lasa fijerinao, lasa zay mahaliana an' Jesosy ny mahaliananao. Toy izany ahoana ary any afantarako an'izay? Baiboly vakiny, baiboly fantarina. Fa amin'izao ny olombelona dia mitady teknika. Ahoana ny teknika mba tsy halavo? Ahoana ny teknika mba androsoana tsara? Ahoana ny teknika mba azona mangorom-bola? Ahoana ny teknika mba azona olona be ao am-piangonana? Ahoana ny teknika mba andeha tsara ny hira fiderana? Tsy miteny hoe ratsy ny teknika, satria nomena izay teknisianina sy ny mahay teknika. Fa zao raha tsisy an' Jesosy io apokaty, raha tsisy an' Jesosy io pokaty, raha tsisy an' Jesosy io dia maivana, tsisy hery. Fa io Jesosy fotsiny dia ampy. Halleloja. Miditra fotsiny Jesosy ao am-ponao, miditra fotsiny Jesosy ao am-ponao, dia izay zavatra tsy tianao rehetrarehetra ampahafantarin'ny tompo anao. Dia ny tompo hoe ho alanareo ny fahotanareo, ho alanareo zay rehetrarehetra natao teo aloha, ho tadidinareo reny dia ozinareo hoe rikoriko an'ireny a. Tsy ianao manamboatra an'izany. Miditra ao anatinao Jesosy. Hoy ilay rahalahy zay nisy taona hoe zaho izy rehefa nanay an' Jesosy a, vao mahita vehivavy manao akanjo mifinjifinjy dia efa maloloy. Tsy ohatr'izay anefa taloha. Zaho izy vao miditra mandeha eny an-dalana ka misy bara, tonga dia marary be ny lohako. Zany efa mpisotro be taloha. Zaho vao mahita resaka bara dia tsy te herika mihitsy. Zay nge le fanovana ao anaty rehefa tonga Jesosy. Rehefa tonga Jesosy mipoka, potika le vonganota. Rehefa tonga Jesosy potika le vonganota. Ny vahaolanao anao zany dia Jesosy. Alléluia. La solution c'est Jésus. Ho an'izay manaraka vidéo ka mety mihaino teny frantsay. Tsy misy afa-tsy Jesosy ny ambaranao eto. Jesosy amin'ny maha izy azy ray manontolo. Fakazara amin'i Jesosy. Fakazara amin'i Jesosy. Avy amin'ilay fampirisihana mamaky baiboly ny sahako amintsika. Mahazo toa mamaky an'ity baiboly ity. Mahazo toa mandinika, mahazo toa mandohalika amin'ny vavaka, mahazo toa tena eo anatrehan'ny tompo. Satria olona afaka ianao. Olona afaka ianao. Zany hoe tsy andro olona foana ianao hitarika anao mamaky baiboly. Tsy andro olona foana ianao ampanao étude biblique ianao. Tsy andro olona foana ianao hitarika anao hivavaka. Fa ianao rehefa ao amin'ny fanahy, ianao mandohalika ao an-trano. Ianao eny an-dalana misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Ianao ao an-trano mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ampianarin'ny tompo anao izay tokony ho fantatrao. Zay ele miaraka amin'ny Jesosy. Zay ele miaraka amin'ny Jesosy. Tena hoe fiankinana ny Jesosy zato isan-jato. Tsy midika akory hoe tsy ilaina ny mpiray-tam-po ao amin'ny tompo, tsy ilaina ny mpirahalao amin'ny tompo, tsy ilaina izay zoky ara-panahy, tsy ilaina izay manana ny fanomezan'ny fanahy. Ilaina avokoa reny. Fa reny tsy mahasolo ny fiarahanao personnel miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Dia mba tsisy fahabangana be zany ara-tenin'Andriamanitra hoe 5 taona zay nanarahanao an' Jesosy, hery taona, 3 taona, nefa le fahalalana an' Jesosy, le fahalalana ny baiboly tena ambany be. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Mila mazoto mamaky tenin'Andriamanitra. Mila malala ny hoe famonjena, ny vokatry ny famonjena, ny amin'ny hoe Jesosy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra. Manaiky zany ve ianao? Itombo ara-panahy, itombo ara-panahy alalan'i Jesosy. Tsy eboebo akory hoe za efa rôlina. Fa vao mainka arakaraka ny amakinao ny baiboly, vao mainka ianao miafina manetry tena, vao mainka ianao tena mitomany ianao ary midina ambany dia ambany hoe tena tsinitsinina tokoa Jesosy fa ianao zavatra rehetra. Ianao tena ambony rindra, ianao tena zavatra, ianao tena zava-dehibe. Amen. Dia fampirisihana antsika izay mahazo toa mamaky baiboly. Aza mijanona amin'ny eto ihany, aza mijanona amin'ny eto ihany. Fa ianao rery mihitsy mamaky baiboly, mamaky tenin'Andriamanitra. Paoly dia niteny mihitsy hoe aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia jiro, fahazavana. Tenin'Andriamanitra dia vato fantsika. Hoe zavatra fototra zany resahako amintsika zany fa tena tia napetraka amintsika hoe sarzeo tenin'Andriamanitra ao anatinao. Fa neto nge mandalo ihany
misy fotoana ianao mandalo, misy fotoana tsisy fotoana eto amboba ao, misy fotoana tsy ho afaka eto anao fa misy fotoana andrano tompo anao any am'izay rehetrarehetra lehanao a fa raha vo tsy miampiny ianao ary tsy ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia voafitaka ianao, ho lavo ianao, ho resy ianao. Fa ty tenin'Andriamanitra ty, zay nandray an'ity tenin'Andriamanitra ty, zay nampiatra an'ity tenin'Andriamanitra ty, zay nivoky an'ity tenin'Andriamanitra ty, dia hitany Jesosy, satria Jesosy ny ambara ao. Vao mamaky ianao any amin'ny Genesis ihany dia misy le miteny hoe code de la Bible. Misy jiosy zany mikarokaroka dia manamboatra mijery andreo teny rehetrarehetra amin'ny Genesis ireo, dia vao manomboka fotsiny izy Genesis toko voalohany tonga dia Jesosy ny hitanao. Tonga dia Jesosy ny hitanao, déchiffreny le izy, misy teny alainy avy eo alainy mifandahatra zany hoe isaky ny 5 maka teny anankiray, isaky ny 5 teny maka teny anankiray, esorina le teny avy eo soa ny hitao, Jesosy ny hitao, Jesosy ny hitao. So dia verina hoe taty amin'ny mantio Jesosy vao zay vao nisy, fa Jesosy alpha sy oméga. Halleluja, alpha sy oméga. Ina dikany alpha sy oméga? Fiandompoana sy ny fiafarana. Jesosy éternel. Ina dikany éternel? Mandrakizay, tsy nisy fiatomboana zany, tsy nisy fiafarana fa eo foana. Halleluja. Dia hoana ny ankalazana hoe teraka Jesosy? Izy ary éternel. Halleluja. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ty ten'Andriamanitra ty. Fa ty ihany ny ampiasain'ny satanista, ty ihany ny ampiasain'ny mazisiana, ty ihany ny ampiasain'ny mpanao ody. Rehefa miditra ao aminy ianao dia misy baiboly mipetraka eo dia misy labozia. Mivavaka kosa ty Andriamanitra mihitsy ny baiboly eo aminy eo. Vonony amatarana ny azo. Tsy zay mampiasa baiboly dia avy amin'i Jesosy. Mila fantarinao, izay ny ilana hoe fanomezan'ny fanahy, fa fantarany fanahy. Fa tsy hoe aza tenitenenao kosa fa izy misy baiboly ao aminy rehefa miditra ao manotra sy ny sisa. Izy misy baiboly ao aminy ao. Ny devoly dia mahay maka ny endriky ny mazava. Ny devoly dia mamitaka. Ka amin'izao fotoana zany devoly tsy mipetrapetraka zany. Kristianina nefa ohatra mipetrapetraka. Ny devoly manana rafitra, paikady, fandaminana, firindran-damina rehetra ary manana tanjona. Kristianina nefa ohatra miodikodina, ohatra ny mipetrapetra-potsiny. Ina zao ny tanjonao amin'ny fiainana? Halleluja. Ina zao ny tanjonao? Ina zao ny tena vinanao araka ny ato amin'ny tenin'Andriamanitra? Misy etretra avy eo tena hitarina, alefa ny fitoriana ry, alefa ny fanazavana ry, alefa ny fanaparitahana an' Jesosy azy. Devoly ihany ambadika rehetrarehetra any amin'ireo resaka teknôlôjia, amin'ireo hirahira rehetra mandeha ireo, amin'ireo jeu ireo, amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo, tetiky ny devoly ingeo dia ny amery anao tsy ho eo amin'i Jesosy e. Manao zao teknika sy famoronana rehetrarehetra zao izy. Fa ny kristianina tsika napetraka ho fahazavansika eto tany. Alleluja. Napetraka tsika ho fahazavany eto tany. Mazava ve ianao? Mazava ve ianao? Hitan'ny olona ve ny fahazavanao? Hitan'ny olona ve ny fiainana any aminao? Hitan'ny olona ve le hery sy fahefanao aminao? Fa ho an'ny kristianina, ho an'ny zanak'Andriamanitra dia hozy Jesosy hoe mandehana. Makaiza? Zao tontolo zao manino? Toriny filazantsara amin'ny olona rehetra, ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ny firenena rehetra. Sahiasanao zany dia ty tany ty eto amin'izao tontolo zao. Miasa ve ianao an' Jesosy? Mikely aina ve ianao? Mieritreritra ve ianao? Misaintsaina ve ianao ny amparitahana an' Jesosy? Jesosy fa tsy ministera. Jesosy fa tsy resaka asaka fanompoana. Jesosy fa tsy resaka hira.
fa Jesosy en personne. Jesosy en personne. Halleloia. Mba afisaintsainanao antsika izay hoe ny olona rehefa nateraka indray a rehefa tonga am' Jesosy a tsisy olona matoritory sy mipetrapetraka fotsiny zany fa ny irahany ianao, ny irahany ianao matoa ianao ny vahana zay de irahany ianao andeha avy eo amahy, matoa ianao no hazavaina zay de ny irahana ianao avy eo aniny hanazava, matoa ianao ny velomina omena fiainana de ny irahany ianao zay aniny hanome fiainana, hanome fiainana, hanome fiainana. De mila fiainana ny olona tsy mila religion, ny olona tsy mila resaka fombafomba-pivavahana sy rafodrafo zany fa ny olona mila fiainana hita eny aminao, hita fahavelomany fanahy hita eny aminao. Halleloia. Ao tsara ve nareo? Tsy mafana be? Toizana dahoary toizana ny ten'Andriamanitra. Akaiky Jesosy de hiverina, akaiky Jesosy de hiverina, ary rehefa akaiky Jesosy de hiverina zay a tsy fahaliny devoly, tsy fahaliny devoly ary ataony mihitsy zay iviliana ny sainao, iviliana ny fonao, iviliana ny eritreritrao tsy hibanjana zany hoe Jesosy hiverina zany. Lasa miova ny vision, lasa miova ny tanjona, lasa miova le mamaky kitikitihan'ny Satana ahodikodiny. Fiangonan'i Jesosy ve ianao? Fiangonan'i Jesosy ve ianao? Raha fiangonan'i Jesosy ianao a misy andraikitrao eto tany, misy andraikitrao ao amin'ny fiarahamonina misy ianao, misy andraikitrao ao, misy tsy mahazo toerana. Sao de malalaka kely eto, afaka mandroso ato e. Ny irahana ianao, iza mahatsapa fa ny irahana, ny irahana ao amin'inona a hitory an' Jesosy tsara zay. De ahoana fitory an' Jesosy a resadresaka sika filazantsara. Iza ny filazantsara? Jesosy ny filazantsara. Nisy miresaka any hoe taona ny vola hoany amin'ny taona 2018, taona ny vola hoana de omany tsara ny vola fa nisy fitaom-pivavahana lehibe farakaraky ny anomezanao sy anohananao a ny ampahomby anao arabola amin'ny 2018 raha lasy anabafy azakazaka izy ty fiangonana ty taona ny vola. Tsy haiko hoe iza aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly nisy zany hoe amin'ny 2018 taona ny vola, taona ny vola hoana ihany ko. Fiangonan'i Jesosy ianao miadiny ady tsara ny finoana, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Halleloia. Raha resaka vola ny toriana aminao am-piangonana, raha resaka fangoronam-bola, raha resaka mifantoka amin'ny vola, resaka hoe fomba hazona vola, za de miteny aminao mitsoa tao, za zao no miteny an'izay miala tao, satria vola io tsy mandeha rery, io vola io miaraka amin'ny fijangajangana, marina sadiso, io vola io miaraka amin'ny fanompo-tsampy raha toka manompo ny vola. Voangy antsika ny mentomba le hoe fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra, tsy zay. Ka raha ao anaty fiangonanao tsy hisy farany fangoronam-bola, fangoronam-bola, fakana vola, fanomezana vola ny ranona, fanomezana vola ny ry. Ohatra nanadevozana zanak'Israely tany Egypte zany, nomena daholo, nampitombona ny brika saina tao, nampitombona ny sarja, nampitombona ty rehetra, tsy hitanjareo tsy Mosesy miantso hoe mivoatsika ho any amin'ny tany Kanana, fa tototry le vola, 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 vola. Halleloia. Natsona moa hitory a, natsona nambara aiza raha misy an'izay meo anaty baiboly zay.
anefa sokafo ny baiboly mandray tenin'andriamanitra. Oui, nasary aloha anisan'ny teny marika teo a raha isika zay marika zay marika toko fahafiry. Marika toko faina-ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo misaotra. Marika toko faina-ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo. Ahoana nambarana? Aroa izy taminy mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Isaia izy teo, isy ny teny Isaia teo. Isaia 9:10 andininy. Isaia 9:10 andininy voalohany. Isaia 9:10 andininy voalohany. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Nefa zao mbola tadiaviny ihany isan'andro ary ny alalany lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy mahavory fisipik'Andriamanina. Isaia 9:10 fa eo amin'ny voalohany io. Misaotra anareo ny amin'izany teny zany, misaotra ny tompo a. Ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Halleluja. Ambarao amin'ny oloko ny ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Satria ambarao amin'ny oloko ny fahatsarany, ambarao amin'ny oloko ny maizy azy, ambarao amin'ny oloko ny tena sainkisainky azy. Fa nanambara mihitsy Isaia hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. De ahoana? Ahoana zany raha mitory? Manelingelina ny olona satria nahoana? Satria manambara ny fahadisoany. Matio 7:20 vakio tsara rehefa any an-trano. Enjana be ny zavatra lazain'i Jesosy eo. Loza nareo tsisy farany eo. Loza nareo mpanorad-dalàna sy fariseo. Loza nareo mpanorad-dalàna sy fariseo. Ny tany sain'i Jesosy tao daholy ny fahotany, ny tsy mety nataony. Halleluja. Isaia 9:9 andininy 9. Isaia 9:9 andininy 9. Zay natao hoe zahatra zarena amintsika atao anaty tenin'Andriamanitra. Amen. Isaia 9:9 andininy 9. Ary nandre ny feon'ny tompo aho, nanao hoe iza no irahako ary iza nandeha ho irakay, dia hoy izao, ity aho iraho aho. Ary hoy izy, mandehana ka lazao amin'ity fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijery mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra.
ataovy adala ny fony ty fireneny ity, ary ataovy lalidalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Ary hoy izao, tompo mandra-pahoviana nefa, dia hoy izy, mandra-pafoana ny tanàna ka tsy hisy mponina, ary ny trano tsy hisy olona, ary ny tany olao tokoa, ary Jehovah hampandeha lavitra ny olona ka ho be ny lao ao amin'ny tany. Ary na dia misy hampafolo ny aza sisa, dia mbola sombana ihany koa izany. Kanefa kosa tahaka ny hazo terembita sy ny hoka izay mbola misy fotony ihany, na dia voakapa aza, dia toy izany no mbola isina taranaka masina ho fotony. Fanirahana anambara le famarina tenin'Andriamanitra. Matsiary manokana ny rahalahy sy anabavy any a Tuléar any, izay nampahafantaran'ny tompo ny famarinana, izay milaza mihitsy le tena hoe tenin'Andriamanitra tsisy kilema, ary manitsy fahotana, manondro fahotana tahaka nataon'i Jesosy. Toy izay mba eto ambavaka izay fa be ny fanenjehana, manenjika ny fianakaviana, manenjika ny fiarahamonina, satria mitory an' Jesosy zay. Dia natsoko ny telefônina izy, mahereza ho hafa normal zany. Zay ny tena izy rehefa miaraka amin'i Jesosy. Zay ny tena izy rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ary Jesosy dia niteny hoe hoalina ny olona rehetra ianareo noho ninona? Noho ny anaran'i Jesosy. Tsy noho ny fahotanao a, tsy noho ny hoe faratsianao sy ianao manaonao foana, fa raha noho ny anaran'i Jesosy dia hoalina ny olona ianao. Tsy azo ovainy zany raha lasy anabavy, ka aza marary fo amin'izany, aza reraka amin'izany, fa mbola hiampy ary io. Dia hoy Jesosy mahatsy any mpianatra amin'ny Luka 4:9, sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy tenena ny teny ratsy rehetra amelezany ianareo noho ny amiko sy noho ny filazantsara. Mifalia ary ianareo. Dao anao fiderana fa ankalain'ny olona e, dao anao fisaorana e, dao anao tena fiankofany eo anatrehan'ny tompo, mifaly io ziziko. Izy ny tena hoe mitomany, sady ny tena hoe ovay ny mesazy anareo, fa zay mahatonga anareo halan'ny olona. Tsy ny tena izany Jesosy. Mifalisy miravoravo. Fa hoana? Any an-danitra mivaliny raha lasy anabavy. Any an-danitra tsika mifankahita. Halleloja. Fa eto an-tany moa anao dia fomeny fanamasina ampionona anao. Rehefa misy miteny ratsy ianao, mety alahelo tokoa aloha, sady mety voatontohina kely e. Fa rehefa milatsaka ny fanamasina, toy izany hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Ohatry ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ohatry ny natao tamin'ny izy ty Stefana, ny fatorana vatsao mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Halleloja. Hoalany olona rehetra ireo noho ny anarako, noho ny filazantsara, f'izao mifalisy miravoravo, fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Fa ohatr'izay koa no natao tamin'ny mpaminany talohanareo. Tsy hitanao zany nahazo an'i Isaia, nahazo an'i Jeremia, nahazo an'i Daniel. Famonoana, fampijaliana, zany natao taminy. Mifalisy miravoravo, lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Tsy tadiaviny io fa tonga ho azy io fanenjehana io. Tsy tadiaviny io fa tonga ho azy, satria ianao manotoina. Manotoina. Inona nahafaty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Noho ny fahotako, noho ny fahotanao. Fa nahafaty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo nanotoina koa. Nialona ny jiosy, nialona ny fariseo, nialona ny mpanorandalàna. Aza vela mitory eo amin'ny sinagoga ao tsony io, aza vela mitory eo amin'ny tempoly ao tsony io. Dia ny hafarany a, tratra ny empièsement Jesosy. Tratra ny empièsement, tsy afaka mitory tsony. Fa any anefitra izy mitory, fa tonga ny olona any anefitra. Halleloja. Satria niodroko mihaino ny feoko, niodroko mihaino ny feoko, arakaraka ny andrararana io voamaika io mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Tiana tenenantsika zany hoe maherezy ianao hoe nirahana sy tory teo, fa betsaka ny ady, betsaka ny fanenjehana. Fa zao rehefa Jesosy momba anao a, vitamina daholo re mbola hampandroso anao. Halleloja. Mifalisy miravoravo, lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Tsy hitanao nahazo ny Paoly. Paoly nge gadre. Noho ninona? Nangala-bola ve?
ny fitorianan Jesosy nampigadra amin'ny Paoly ary maty tany Paoly. Jauna nge natao sesy tany exil no ninona noho ny fitorianan Jesosy. Petera raha ny tantara dia nombona fa ny lohany natao taty ambany, tokony any ambony fa tsy te hitovy amin'ny Jesosy hono izy. Noho ny ninona? Noho ny fitorianan Jesosy. Ahoana raha misy fanenjehana eto Madagasikara ve mbola hijorotsika? Raha tonga tapaka zao miaramila andeha androaka dia ahoantsika? Vonona ve tsika? Aina ny fetra ary tompo malala. Ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ity firenena ity manaja am-olona fa ny fony lavitra. Halleloja. Fa rehefa ambaranao ny fahadisoany, le ten'Andriamanitra teo anatena sao dia mibebaka ary izy, sao dia miova ary izy. Fa za lazaiko anao, torio ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, torio le tenin'Andriamanitra, ambarao amin'ny olona ny fahotany, ambarao amin'ny olona ny fahadisoany, ambarao amin'ny olona ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia izy Jesosy Kristy. Fa za milaza aminao fa betsaka niditra amin'ny fanjakany lanitra, betsaka niditra ao amin'ny vala hoe tena marina zany, hiditra ao amin'ny. Halleloja. Ahoana izy ny malagasy, raha miariary ny vay, mbola safosafona ve? Mbola lambotambona ve? Potserina. Dia rehefa potserina ny vay, za aloha mbola tsisy vay, fa tsy haiko an'izay nisy vay. Mampimeme ve zany potserina vay zany? Marary be? Mampitsikitsiky ve zany? Marary be. Fa rehefa afaka le vay dia manino? Maivamaivana, afaka. So ihany fampotserinao le vay. Azonao ny tinambara. So ihany fahalambaranao ny tenin'Andriamanitra. So ihany fahalazainao ny tena fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Zay mankahala mankahala. Fa aveo rehefa misy zanaky ny fahamarinana ao anatin'ny zavatra torianao, miditra ao fanjakany lanitra reny. Halleloja. Manao opération ge ty tenin'Andriamanitra ty. Halleloja. Fanoharana, efa lazaina tamintsika teto zay fa mbola verina ihany. Oharina amin'inona moa tenin'Andriamanitra? Mafimafy hoe? Oharina amin'ny sabatra. Dia maninona moa le sabatra? Maranitra? Mihoatra noho ny sabatra roa lela. Zany hoe makanao sabatra roa lela. Tsy haiko izy mampiasa sabatra roa lela. Dia mpanao arts martiaux reny. Maranitra reny. Tapaka mihitsy zay mandalodalo eo. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ireny. Dia atao inona zany io sabatra io? Ampirimprima fotsiny. Iadina. Dia hozy izy hoe manasaraka ny aina sy ny fanahy, mampisaraka ny tonona sy ny tsoka, mampisaraka mahafantatra ny hevitry ny lalon'ny fo. Rehefa ny tenin'Andriamanitra miditra raha sianabavy, tonga dia asarany hoe tia ny sitrapon'Andriamanitra, tia tsy sitrapon'Andriamanitra, tia sitrapon'Andriamanitra, tia tsy sitrapon'Andriamanitra, zao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mandray izay olona eo. Halleloja. Rehefa ny mpaminany anankiray tena avy amin'ny fanamasina ny tonga amin'ny toerana anankiray, tsisy miperapetraka izany hoe fa voatsikafona daholo ny fahotaniny tsirairay avy. Anjara ny mieritreritra rehefa avy eo. Zany ny asan'ny mpaminany. Ny asan'ny mpaminany rehefa tonga dia anadio zay, amafatrano, anadio. Fa raha mpaminany anafosafo, dia zay le hoe mpaminany ao amin'ny Ezekiel hoe mpaminany prophète de coussinet. Prophète de coussinet zany mampatory anao ambony ondana fotsiny. Dia mampanotsirotsy anao hoe fiadanane, tsara ny tompo hoe ho ambinine, tahiny tompo rahalahy, tsara ny tompo rahalahy. Nefa rahalahy anaty fijangajangana, rahalahy anaty fidorohana, rahalahy anaty kolikoly, dia soavaty rahalahy, tahiny tompo rahalahy. Ho adinina aminao ny rany raha vao tsy miteny ianao izy ny ao amin'ny Ezekiel. Ho adinina aminao ny rany. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ho adiniko aminao ny rany. Raha lasaina bavy tsy mora ngety azy ty.
Ary mila ny fanamasina fahana manao an'izany. Mila ny fanamasina. Firy taona zay nitoriana teto sy ny anambarana an'io rehetrarehetra io. Sahala nilazanao fa raha tsy ao ny fanahy efa peritra ohatr'izay efa nandeha nody. Fa isaorana ny tompo ao ny fanahy dia mitarika anao dia manosika anao dia mampiteny anao dia manambara aminao. Dia be da be ny afaka. Be da be ny afaka. Satria manambara ianao an'ilay Jesosy Kristy. Ary rehefa Jesosy Kristy no ambara, inona nambaran'i Jesosy Kristy voalohany rehefa hitory-tenin'Andriamanitra? Ankamantatra? Inona? Fibebahana. Rehefa nitory Jesosy, nalaina fanahy tany amin'ny efitra. Rehefa nalaina fanahy tany amin'ny efitra, tsy naresy azy ny devoly, lasa amin'izay izy nandeha tory. Nitory teny voalohany nataon'i Jesosy, dia hoy Jesosy hoe mibebaha ianareo. Fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebaha ianareo. Ny filazantsara raha lasaina bavy, ny teny toriana raha lasaina bavy, raha te hampiditra olona ilay fanjakan'ny lanitra, ny fibebahana ny mila toriana. Halleloja. Nandeha indray Jaona mpanao batisa, izay tsy izy afa-ko izay an' Jesosy. Rehefa nitory Jaona mpanao batisa, dia inona nambarany? Jaona naramota alohan'i Jesosy. Dia ahoana? Mibebaha ianareo ozy izy. Efa apotitry ny azo ady ny famaky. Efa apotitry ny azo ady ny famaky, izay rehetrarehetra azo tsy mamovo tsara eo dia ho kapaina. Mibebaha ianareo. Akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia rehefa nitory Jaona mpanao batisa, tonga amin'izay ny olona ibebaka, molo nomeny Jaona mpanao batisa indray raha taranaky ny vipera, taranaky ny menarana, fizany izany nampitoana anareo ibebaka. Tsy fanina ny olona dia asainao mibebaka, zay tonga indray zay lazainao fa taranaky ny menarana. Adaladala ve Jaona? Adaladala ve Jesosy? Ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko hozy Jesosy rehefa nitory teny. Halleloja. Ary rehefa nitory Jaona mpanao batisa avy any an-kiboneny dia efa nisy ny fanamasina. Izany hoe io fanamasina io nampitory ny fibebahana. Fa tsy nitory ny vola, tsy nitory ny fananan-karena, tsy nitory resaka fahafolo-karena. Halleloja. Halleloja. Miadiny ady tsara ny finoana raha lasaina bavy. Miadiny ady tsara ny finoana. Ho ala ny olona rehetra reo no inararako. Fa izay mahatratra amin'ny farany novonjena. Voasoratra any an-danitra ny anarany. Halleloja. Tsy misy famonjena raha tsy ambaranao ny fibebahana. Misy masy miteny hoe Andriamanitra fitiavana. Misy anisy fotoana efa nanampianatra an'izay teto. Dia ilay Andriamanitra fitiavana ve zany midika dia ve tsy misy fahasiahana, tsy misy fananarana, tsy misy fantsiana. Zay ve ilay Andriamanitra fitiavana? Andriamanitra fitiavana fa zao voasoratra, lozan'izay manao miteny hoe manova ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Amin'ny Isaia misy an'izay. Lozan'izay manova ka ny tsara atao ho ratsy ary ny ratsy atao tsara. Andriamanitra dia tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina. Tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay. Zay ny mahandriamanitra azy. Halleloja. Dikan'izay mila maka position ny fiangonana. Mila mijoro ny fiangonana, manambara n'ilay fahazavana, manambara ny tsy mety ary manambara ny vahaolana. Halleloja. Tandremo. Sao dia mitsaratsara sy manambara tsy mety fotsiny nefa tsy omenao ny olona ny vahaolana. Nareo verynareo. Nareo tsy haninareo, nareo tsy izy nareo. Tsy filazantsara zany raha lasaina bavy. Jesosy Kristy ny vahaolana azo antoka. Rehefa mitory ianao ambara ho an'ny olona ny fahadisony, fa ambara ho amin'ny olona ny vahaolana. Jesosy Kristy, rehefa le lazaiko anao tany am-boalohany teo. Vao miditra fotsiny io, miala amin'ny maizina. Vao miditra fotsiny io, miala amin'ny fahajambana. Vao miditra fotsiny io, rikoriko fahotana ianao. Halleloja. Fa ny andehananao ahafahanao manao ny asan'Andriamanitra, ary ahafahanao manambara ny tena fahamarinana ny ten'Andriamanitra, fianoana ny fanamasina ianao. Mila fianoana ny fanamasina ianao. Ary io fanamasina io avy eo tsy mamelamelanao io. Tsy mamelamelanao io. Tsy mamelamelanao io. Tsy ataotao foana ke raha lasaina bavy ny teny an'izany hoe tsy amin'ny fiangonana intsony zany fahafolo-karena zany. Tsy ataotao foana ke ny tenenana zany hoe melahy ianao amin'ny fiangonana misy ianao raha ohatra ka resaka vola fotsiny fa pastera mijangajangany ao. Be da be ke mankahala anao amin'izany. Fa rehefa izay ny ampitenen'ny fanahinao, manaiky ianao, mandeha ianao. Satria izay ny tian'ny tompo ambara. Olona va no ilaiko fitisa Andriamanitra. Dia hono sy Paoly, raha mola mila sitraka aman'olona dia manino? Tsy mpanompon'i Kristy. Tsy mpanompon'i Kristy.
rehefa mijoro amin'ny ten'Andriamanitra eo ianao raha ohatra ka mbola tsy ao amin'ny tompo, ny dadanao tsy ho faly aminao, mamanao tsy ho faly aminao, mpiray-tapo aminao tsy ho faly aminao, dia tonga saina ianao sao dia ary dia filazantsara tsy izy ty anaty. Fa zay ny voasoratra, tsy tonga hitondra inona fihavanana, tsy tonga hitondra fiadanana, fa hitondra inona, hitondra sabatra. Ary manomboka zao izy dia izy fisarahana ao an-trano. Satria nahoana? Ny ray hifanohatra amin'ny zanany, ny vinaty vavy hifanohatra amin'ny rafozany, ny mpiray-tapo izy fanoherana. Mampisaraka ty baiboly ty lazaiko anao. Toy izany hoe filazantsara tsy izy zany anareo zany a. Filazantsara zany manambatra. Dia eo dia miaraka eo daholo nefa metsara velatsy. Zay hoe ecumenisme. Ecumenisme zany manambatra fotsiny nefa ao anaty eo tsy mety ny anareo tsy izy eo anareo. Fa mba misy ohatra fotoana anankiray mba miaraka daholo. Miatsara velatsy. Miatsara velatsy. Rehefa tsy izy io dia tsy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fahazavana ny antsonanao raha lasaina bavy. Anambara ny fahamarinana ny antsonanao. Halleloja. Vonona ve ianao? Ho mafy ny ady fa Jesosy miaraka aminao. Ho mafy ny fanenjehana fa Jesosy miaraka aminao. Aza mivadika, aza ho isan'izay miembotra fa mandrosoa, 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 mandrosoa. Fa fanenjehana be io tena rehefa tena mitory filazantsara io fanenjehana. Enjehan'ny olona, aratsian'ny olona. Dia zao, misy tsy teo enjehana, misy tsy teo aratsiana. Dia tahiny tompo rahalahy. Tsara ny tompo rahalahy. Olona fivarina any akady mbola tahiny tompo rahalahy. Tsara ny tompo rahalahy. Mahasoava rahalahy, mahomby aza rahalahy. Tena rahalahy sainavavy amboary le fitoriana filazantsara. Amboary le fitoriana filazantsara. Hitanao zany Paoly Petera nilatsahan'ny fanamasina zany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2. Rehefa nilatsahan'ny fanamasina Petera, dia ahoana lazain'ny Petera? Nitory an' Jesosy, nitory an' Jesosy, nitory an' Jesosy, nitsoriny amin'izay. Iny Jesosy iny nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana. Jiolany nataonareo takalony, fa le tompony aina nombonareo. Zany ny fitoriana tao. Dia ozy nareo tsisy fahendrena kosa Paoly, tsisy fahendrena kosa Petera, mba manana fitiavany, ohatrany tsy manam-pahendrena fa ohatrany masika be. Tadio ny latsahan'ny fanamasina Petera nitory an'izay amin'ny 7 maraina. Tonga dia izay ny nambarany, nareo jiosy ireo, nareo no nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Jiolany navelanareo. Nitory koa Stefanina, dia ohatrohatr'izay ihany. Dia ozy ianao hoe tsisy fitiavana. Ozy ianao hoe fitiavana manarona fahotana maro. Zay. Dia ahoana zany le izy? Andriamanitra tsy manamarina meloka ary tsy manameloka ny marina. Andriamanitra dia ozy izy hoe lozany izay manao hoe tsara ho ratsy. Rehefa homosexualité io dia ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny vady vehivavy manambady vehivavy. Na makany am-piangonana ary ianao, na mamasina ary io. Tsy mety ny lehilahy manambady lehilahy. Fa tsy hoe tahin'ny tompo hoe, zay ny safidiny. Tompo micomprendre, any amin'ny elo ny hafaranao raha tsy mibebaka ianao. Halleloja. Mijoroho, ambarao, avoainy sabatra. Fa sabatra feno fitiavana. Halleloja. Lazainao ve fa tsy feno fitiavana Jesosy rehefa niditra tao an-tempoly. Niditra Jesosy tao an-tempoly, raikitra ny lavanty. Ohatrinona? Arivo, 2 arivo, 5 arivo, 9 arivo. Sasa manakalo devizy, sasa mivarotra ondry, sasa mivarotra voromailala. Nefa tempolon'Andriamanitra io, trano fanahy, tranon'Andriamanitra. Niditra avany Jesosy dia nijery, inona daholo ty? Ato manakalo vola, ato mivarotra voromailala, ato mivarotra ondry, ato manao lavanty. Dia ozy ve Jesosy hoe tsara ny tompo e. Toy izy hoe aiza ny voromailala tsara, ohatrinona zao ny korony devizy. Mahafinaritra ny tompo alefazo. Zay ve nataon Jesosy? Zay nataon Jesosy? Misy raha eto amin'ny vanon Jesosy. Nalainy Jesosy ny karavasy, fria. Narotana ny vola, nararaka tamin'ny tany ny vola mpanakalo vola. Nyroasina mpanakalo vola, nesorina ny voromailala, nesorina ny ondry. Dia ozy nareo tsisy fitiavana koa ty Jesosy ty. Mazika koa ty Jesosy ty. Extrémiste koa ty Jesosy ty. Halleloja. Zay ve natao Jesosy? Zay ve natao?
Osy Jesosy avy eo le zel, le faharisiana, le fahasarotam-piariko amin'ny tranon'Andriamanitra izy mahatonga manao an'io, mahatonga manao an'io. De ozy ianao hoe tsisy fanamasina zany, fatalina fanamasina, tao amin'i Jesosy ny fanamasina. Hoe ahoana koa ary ty mandravarava be ty? Halleloja! De ahoana ary zany araka ny tenin'Andriamanitra ary ve zany? Zavatra teneniko anao zany ato, ato. Mpianatra izy ianao? Mpianatra Jesosy ianao? Mpianatra izy a? Sy fa de efa mihemihevitra hoe tsy miteny intsony, ohatra zay le izy. Na alain Jesosy ny karavasiny ravaravany tanteraka mihitsy. Rehefa tonga amin'ny olona ray ny fanamasina, ary rehefa tonga amina tanàna ray ny olona ray nitory ny filazantsara, lazaiko anao fa tonga de dénoncena ny famadihana, dénoncena ny fanompotsapy, dénoncena fanaovana ody ratsy, dénoncena fanaovana ody gasy. Mila teneninao zany sokatra amin'ny masona. Ary mila mijorana hoe na ody gasy firy taona ataonao amiko eo a, meme fotsiny afa tsisy mandaitra amiko zany. Alefaso daholo zay entinao eo. Fa ny any Andriamanitra ao teny indray mandeha fotsiny, anjely marobe manodidina eo. Reraka fotsiny zay tady amely ahy eo. Ona le hoe mitazana foana isan'andro. Reraka fotsiny. Noho izany raha lasaina bavy, mijoroa amin'ny filazantsara tena izy. Mijoroa amin'le tenin'Andriamanitra. Ahoana voasoratra amin'ny Korintiana voalohany 2:10, ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Halleloja! Fa ao misy hoe fitiavana mandevitra, fitiavana maharipo, fitiavana mora fanahy, fa misy hoe fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Ny fitiavana miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Any limitiny zany. Mila mijoro ianao, mila manambara ianao an Jesosy Kristy. Mazava aminao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Halleloja! Misy anankiray koa vakio kely ao amin'ny asan'ny apôstôly ao, tsy vakitsika izao fa le tantara fotsiny. Tonga Petera, tonga Paoly andeha hitory. Rehefa tonga Paoly andeha hitory, le tao amin'le tanàna ray io, businessn'le tanàna anankiray io, dia manao sary vongana. Sary vongana zay sarin'le Andriamanitra zareo dia hivavahany. Ao a? Zany hoe manompo sampy reo, Andriamambavy. Raha tsy diso tao Atène ve zay? Dia Diane le Andriamanitra, raha tsy diso dia zay le izy. Dia nandeha be ny asandreo satria mivavaka amin'io dia manao sary vongana dia mandeha tonga Paoly. Raha hitory an Jesosy ianao, ahoana ny fandehana? Raha tena voatory eo Jesosy a, tsisy sary vongana tsony eo. Zay. Raha tena voatory eo Jesosy a, tsisy an'izany tsony eo. Fa Jesosy ny eo. Dikan'izay a, mety be da be very asa. Tsy mandeha tsony le sary vongana. Dia rehefa tonga Paoly, nanambara ny fahamarinana, nanambara ny Jesosy, tezitra amin'izay ny olona. Manotoana anay io Paoly io. Manotoana ny asanay io Paoly io. Satria le asa fivelomanay mihitsy no toeriny amin'ity Jesosy raha rainy ity. Jesosy raha rainy ity manohatra an'le fitorinay, le asanay. Nianjehana izy a, nitoram-bato izy a, noho n'inona? Noho ny fitoriana filazantsara, ary noho ny fanamasina tao anatiny. Halleloja! Noho ny fanamasina tao anatiny zay ny asa. Dia milaza ve ianao fa hoe tsy tokony anao zay Paoly? Fa tokony manakanaka amin'ny lamina ihany izy aloha. Io raha lasaina vavy rehefa tonga ny fanamasina, tsisy introduction io, tsisy développement io, tsisy nini, efa tonga dia manambara mibeba ianareo fa akaiky Jesosy. Ianao ny fahotana, ianao ny faharatsiana rehetra. Vonona ve ianao? Mila taranaka vaovao Jesosy. Mila raha lasaina vavy mijoro Jesosy, ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy anefa. Halleloja! Halleloja! Fiangonana mandresy fahotana. Fiangonana mandresy fahotana. Zay aloha ny voalohany indrindra. Hitsahanao any ambany io fahotana io. Fahotana zany tsy problème antsony an'izay ao amin'i Jesosy. Marina sady iso. Tamin'ny Androany antsika nomeny tompony inona? Ahoana izy? Izy teo tamin'ny Androany?
inona fampianarana amin'ny tompo tamin'ny herendroany fa nanafaka ny tompo fa mila miaina n'le fahafahana dia inona le verset tena nomena ny ota ozy izy maninona tsy anakery aminareo fa maninona tsy ambany lalàna ianareo fa maninona ambany fahasoavana ny ota tsy anakery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana dia mandeha ny epistiliny zao zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra no tsy mahay manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy dia tsy mahay manota intsony izy. Halleloja. Andramoka izy Jehovah tsara Jehovah. Tianao iainana zany andramo. Fa hoana tsy hanotanao intsony e. Nateraka Andriamanitra ako. Nateraka avy any ambony. Nateraka ny fanahy. Nateraka ny fanahy. Dia tsy manakery amin'ny intsony ny fahotana. Satria natiora vaovao rehefa ao amin'i Jesosy. Halleloja. Tsy amboamboarina le teo. Fa le teo efa vonona dia nalatsaka any ambany nalefina. Dia avy eo fantsangana fiainam-baovao velona ho amin'ny famarinana. Ohatrany hoe olona tsy mahay mihira. Rehefa tsy mahay mihira izy dia tsy mahay mihira mihitsy. Olona tsy mahay mitendry. Rehefa tsy mahay mitendry mozika izy dia tsy mahay mitendry mihitsy. Ny olona rehefa tsy mahay manota dia tsy mahay manota izy. Tsy fireharehany zany. Tsy fihebebony zany. Fa zay voasoratra ato. Ato daholo zany rehetrarehetra zany. Sa misy tsy tato ve ny resahako teo? Ato daholo zany rehetrarehetra zany. Mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao. Mijoroa ambarao Jesosy Kristy sy ny momba azy rehetrarehetra ho fanafahana ho an'ny olona. Ho fanafahana ho an'ny olona. Fa raha tsy hanambara ianao, iza no hanambara? Fa ny fanamasina iankino, fanamasina iantehero, fanamasina no enoy arakaraka izay tarihin'ny fanamasina anao. Fofeny fahendrena, fanahin'ny fahendrena io fanamasina io. Fanahin'ny hery, fanahin'ny fahazavan-tsaina, fanahin'ny fitiavana. Vokatry ny fanahy moa dia inona? Vokatry ny fanahy dia fitiavana. Amaranako azy dia zao. Ahoana izay Andriamanitra rehefa nanaratra ao anaty Baiboly? Zanaka tiana hono maninona? Zanaka tiako izy no anariko sy faiziko. Fa aiza nisy zanaka izay tsy anaharin'ny rainy? Aiza nisy zanaka izay tsy anaharin'ny rainy? Efa zanaka ary zany a. Efa zanaka ary zany anarina sy faizina. Fa maika afa tsy zanaka. Anarina sy faizina. Maherezy ianao izy izy. Fa ho amin'ny famonjena anao zany. Ho amin'ny famonjena zany. Halleloja. Zay manatsofina hoe ty miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Fa fotoana zao akanao plasy hoe za an Jesosy. Le couleur an Jesosy. Zao le fotoana hoe confusion. Confusion dia fangarongaro. Fa inona ary le tena marina? Inona ary le tena izy? Fa mijoroa ny ota. Ny ota. Zay vokatry ny ota rehetra. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Teneno ambarao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ambarao efa resin'i Jesosy ny fahafatesana, resin'i Jesosy ny fahotana, ary ny vahaolana dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Halleloja. Ary noho ny fitiavany zany, raha tsy tianao Jesosy tsy nidiny izy teto tany, fa noho ny fitiavany ianao nidinany teto tany. Ary raha irahan'i Jesosy koa ianao, noho ny fitiavanao ny fanahy no andehananao. Noho ny fitiavanao ny fanahy, noho ny fitiavanao an Jesosy, noho ny fitiavanao ny olona tsy ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay, mahatonga anao hijoro. Mahatonga anao hijoro. Dia mino fa milatsaka any am-pony tsirairay avy zany teny zany. Voalohany indrindra aloha ho anao manokana, ho fanavaozana, ho fanavaozana, ho fanavaozana, ho fampiorenana anao. Ny faharoa, ho anao zay efa navaozana rehefa miorina tsara, izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana. Amen.